Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Miarabantsika rehetra tratro tia maraina ity indray ary dia lay Andriamanitra be fitiavana sy be famindrapo ho amintsika isa-tokantrano ivavakintsika tompoko. Endre zany alehiben'ny fitiavanao ry tompo tia anay tratra indray izay tia maraina ity ary mankasitraka anao noho ny fiarovanao anay tsiraray avy. Manoroka ny tongotra masina izay Jesosy noho ny famindraponao sy ny fitiavanao ka mbola nahavelona ny atrapa-monjena anay. Ary soa zahay fa tsy maty tao anatin'ny torimaso izay tao anatin'ny alim-pahafatesana, tsy maty tao anatin'ny fahotana sy ny fahadalana, fa mbola omenao tombonandro mandrakariva mba ahafahanay mianoka ao anatin'ny teninao ka mampiasa izany teninao izany. Aidino ny fanainao masina Jesosy ho aminay tsiraray avy, ka tsy ho fahazarana fotsiny aminay ny fandraisanay ny vatsim-panahy fa tena kosa Jesosy ampiarinay eo amin'ny fiainanay, hahaizanay manohatra ny zanatspika rehefa ilay ratsy, ary ahaizanay koa Jesosy malala miatrika ny fizahan-toetra izay asehonao eo anatrehanay tsiraray avy. Ny tenena mandrakariva amin'ny alalan'ity mpanomponao Jesosy, izay mpanompo tsy mahasoso tsy tanteraka kanefa kosa manaiky ny ho andevozinao tanteraka satria mpanomponao ny antsoinao azy Jesosy te manaiky Jesosy na dia tsy mendrika ny hamano fiakapanao. Tendreo ny lelako Jesosy malalo, hitory sy hizaka hanambara ny sitrapon'ny irery any. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona sy masina manakely avy any Nazareta, ilay rahan'Andriamanitra ray no angatahana sy hanaovana izany vavaka izany. Amen. Anio isika dia hijery manokana ny lohahevitra hoe miresaha-tsotra amin'Andriamanitra. Miresaha-tsotra amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia mihaino ny vavaka rehetra izay ataontsika. Afaka miresaka aminy ny zavatra rehetra eo amin'ny atsipirian'ny fiainanao ianao, ary afaka mametraka ny fahatokianao sy ny zava-miafina eo amin'ny fiainanao izay tsy hiambaranao amin'ny olona, satria tianao izy amin'ny maha-ianao anao. Raha tsapanao fa zava-dehibe sy misy dikany aminao, izay voalaza izay dia averimbereno ao am-po sy fanahy, ary ny sainao, ny fankasitrahana sy ny fisaorana an'Andriamanitra izay nanome an' Jesosy Kristy Tompo ary napidina ny fanahy masina mba hitaridalana antsika tsiraray avy. Io Andriamanitra be fitiavana io dia nanome drafi-pamonjena ho antsika, ary ny famonjena izay nomeny dia ny famelan-keloka vokatry ny fanomezana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo, lay zanany lay tokana. I Jesosy no nanefa ny trosam-pahotana izao tontolo izao, ary ny fahafantarana fa vao avela ny elokao ary ianao efa vonina ao any an-danitra, dia samy azo hitompona rehefa araianao reto dingana vitsivitsy ireto. Araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Rômana 7:7-20 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Isika tsiraray avy izay mihaino an'izao fandaharana sy vatsim-panahy izao, dia tsy maintsy miaiky voalohany indrindra eo anatrehan'Andriamanitra fampanota isika. Ny faharoa dia araka ny voasoratra ao amin'ny filazantsarany Jaona 3:9-20 amin'ny anaran'i Jesosy, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Tsy maintsy mino an' Jesosy Kristy ho mpamonjy izao tontolo izao, izao sy anao. Fa raha tsy izay dia tsy misy dikany, fa mitovy amin'ny olona tsy mino ihany isika. Ny fahatelo araka ny voalaza amin'ny epistily voalohany ho an'i Jaona 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy, raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra.
mazava ho azy fa tsy maintsy miaiky ny fahotanao eo anatrehan'ny Jesosy Kristy Tompo ianao. Ny voalohany izany dia mahatsiaro tenintsika fampanota. Ny faharoa dia tsy maintsy mino tsika fa Jesosy Kristy irery ihany no mpamonjy izao tontolo izao. Ary ny fahatelo dia tsy maintsy miatoraka eo amin'ny Jesosy Kristy Tompo isika, hibaboka, hifona izay rehetra fahotana sy ny adalàna ary ny tsy fahatanterahantsika rehetra. Ary izay indrindra mahatonga antsika hivavaka, hangataka ny famonjeny, ary izay le hoe miresan-tsotra amin'Andriamanitra. Ny vavaka izay ataonao dia tahaka ny resaka ataonao amin'ilay mpamonjy anao, satria izy no mpamonjy izao tontolo izao. Vavaka isika. Jesosy malalo, fantatro fampanota aho ary mila ny famelan-keloka avy aminao. Mino aho fa ianao irery ihany no mahay mamela heloka. Mangataka anao aho Jesosy io, hiditra ato am-poko sy hamela ny heloko ary hanapaka ny fiainako. Fantatrao ary tsy misy miafina aminao Jesosy, ny adalako sy ny tsy fahatanterahako rehetra, ary dia mangataka aminao zahay tsiraray avy, ny mba hamindranao foa sy hamelanao heloka ary ny kosehanao ny fahotanay tsiraray avy. Andriamanitra ray izay any an-danitro, misaotra anao izahay satria ianao dia mieritreritra ny hatsara sy ny tsara ho anay, ary dia mbola mamerina aminao ny mba hamelanao ny helokay sy ny adosonay rehetra. Isaoranay i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta, izay maty ho anay noho ny fahotanay ary nanekeny mba hamonjy sy hanavitra anay. Jesosy Kristy Tompo, manasa anao izahay hiditra ao amin'ny fiainanay, hanapaka, handidy ny fiainanay tsiraray avy, ary misaotra anao tamin'ny nanekenao anay sy ny nandraisanao anay amin'ny maha izao anay. Ampafataranay ny momba anao manontolo Jesosy Kristy Tompo. Ampafataranay ny zavatra andrasanao sy tianao ataonay amin'ny andro sisa iainanay, ary havaozy amboary araka ny sitrapon'ny fonao sy izay tianao atao aminay tsiraray avy. Amen. Tsarovy ara fa tsy kisendrasendra izao fotoana anio izao, fa tena tianao Jesosy. Ary famindrapo ho antsika tsiraray avy ity marainay ity. Aza mangatakandro fa miresan-tsotra amin'Andriamanitra, amin'ny segondranao, amin'ny minitranao, amin'ny oranao, amin'ny andro rehetra sisa iainanao. Dia ho tanteraka amintsika ilay teniny voasoratra ao amin'ny Jaona 1:12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Amen. Mandehana ary vakivaky ny tontolo andro izay hodiavinao, ho efa nomeny Jesosy anao ny hery, raha toy ianao ka hanaiky resaka tsotra amin'ilay Andriamanitra ray sanaka ary ny fanahy masina. Ho azy ny voninahitra, ho antsika kosa ny hery sy ny finiavana ny resaka amin'ilay mpamonjy antsika.